Omaly sy tetsy amin'ny tobin-dasantsy Shell nosy kely ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vivo Énergie Madagascar sy ny Airtel Madagascar araky ity tato-baovao hoentin'ny Norbert rakoto malalay ity. Manomboka izao dia afaka aloha amin'ny alalan'ny Airtel Money avokoa ireo vokatra rehetra amidin'ny tobin-tsolika Shell eto Antananarivo. Tamin'ity maraina ity ary dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny tobin-tsolika Shell Anosikely ny fiaraha-miasa ny Airtel sy ny Vivo Énergie Madagascar. Samy nanamafy moa ny tale rotota andreo domin pramofo avy ao amin'ny Vivo Énergie ankilany ary reto Meksan Bekangba tale général ny Airtel landaniny fa ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa ny orinasa rotota no antony izao fiaraha-miasa izao. Ny fiaraha-miasa ny Airtel Money sy Vivo Énergie dia azon'ny mpanjifa ny Airtel sy Airtel Money atao manomboka izao mividy solika na manao petrabola sy fitonam-bola amin'ny lalan'ny Airtel Money. Mbola ny station Shell eto Tananarivo sy ny manodidina no opérationnel fa manomboka 1er septembre dia ny station Shell rehetrarehetra eto Madagascar dia afaka amin'ny accepter ny paiement par Airtel Money sady afaka manao dépose retrait amin'ny lalan'ny Airtel Money. Aritra firy taona le fiaraha-miasa? Ni contrat zany tokony prévu ertaona fa je pense que ça va aller même beaucoup plus loin en fait. Efa misy projet maromaro zany en cours de discussion autre que Airtel Money. Inona ny tena azonao tombo azon'ny mpanjifa rotota amin'le fampiasana? Ny teneny DG anay zany au niveau de sécurité voalohany indrindra. Ny moyen de paiement par Airtel Money zany sécurisé misy mot de passe manao transaction. Et deuxième point ni au niveau de disponibilité na réseau ni Vivo Énergie zany 55 stations ni Vivo Énergie eto Madagascar dia miencourager ny mpanjifa ny Airtel Money rehetrarehetra manantona ny station Shell rehetrarehetra hoe afaka manokatra compte Airtel Money zareo raha zay tao afaka manao retrait sy dépôt afaka manao paiement par Airtel Money. Marina fa misy 520 ireo tobin-tsolika Shell manerana ny Madagasikara ahafahana mampiasa izay Airtel Money izay ka ny 520 amin'ireo dia eto Antananarivo sy ny manodidina avokoa.